ela no niandrasana nyity ranamana iray ity dia tanteraka ihany ty ilay fotoana dia tsy iza moa izany fa fiainana dangodango ka tsy haiko hoe mbola dangodango ve ny fiainana zareo any sa manao akory fa dia efa azoazonao an-tsaina hoe tsy izy izay fa dia Jarifa Zokobe Jarifa miarabanao dia tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana destination malagasy. Ia, miarahaba vahoaka aby mijery amin'izao fotoana zao akory aby dia miarahaba ny Mimi dia miarahaba teknisiana zay mihetsiketsiky be ato. Etsiketsika be ato. Mahafinaritra ireo ato amin'ity. Etsiketsika be ireo ato a. Reny ny ekipa anisan'ny tena ao ambadika ny Mirina ireny fa tsy ohatr'izao Mirina raha tsisy an'ireny ekipa solida be le tazanareo mandindihy be ireny. Fa zany eo ihany fa elaela Jarifa izay no ohatrany hoe tsy nandalo teto amin'ity plateau ity a, mety voasamba koa raha teto amin'ity plateau vaovao ity a. Misy fotoana heninay hoe tsy eto dia eto dia tsy eto dia eto dia misy fotoana raha mandefa mihitsy ny sasany hoe efa tsy mira intsony fa efa manao zavatra hafa mihitsy indray dia aleo Jarifa en personne mihitsy aloha nitondra an'izay fanazavana izay hoe inona ny vaovao a dia misy antony manokana ve ohatrany hoe somary nangina kely aloha dia avy eo nefa nitazana ihany ireny ny pneu eo ihany koa ty raha vaovao vao tsely ity. Marina mihitsy fa tena nangina mihitsy ao anatin'ny 10 tao mahery angamba zay. Nangina mihitsy marobe moa zavatra anatin'izay ao dia zao amizay zany vao hitona muzika manamboatra amin'ny Tanalasa zay vao namoaka ny pneu sy le nanavao n'le dangodango dia sasany koa za manontany Mimi hoe nanao pianjy. Ka zay misy nandalo mihitsy manko zay resaka azavany fa marobe le olo isaky mahita anahy. Za zany mbola tsy nanao pianjy. Fa tamin'ny interviewko fa ela zay zany nanao hoe maniry aho rehefa lehibe, rehefa antitra, rehefa soarasoara iny dia maniry anaraky ny papako fa tsy papako pianjy, mamako pianjy fa mbola tsy nanao pianjy fa zao zany mpivavaka tsotra aloha hatramin'izao satria mbo maro dingana tsara zany zay vao tokony manao an'izany fa misaotra anareo zao mafaly avao ahoana Jarifa nanao pianjy dia zao moa ome dia hitako moa tsy de ratsy koa le raha fa le raha aloha mbo tsy nataoko. Sarotra io le raha. Izay ny antony resaka nandeha iny hoe piandry satria nanana an'izay faniriana izay mihitsy ianao rehefa mandeha fotoana. Nana faniriana zao fa mbola tsy nanao fa mbola ao aloha ampiangonao mivavaky mijery an'ireo pastora reo mijery an'le rehetrarehetra fa mbola tsy tapa-kevitra tsara leo mivavaka tsotra aloha. Dia ny anton'ilay 10 taona nanginana misy antony manokana avy any amin'ny Jarifa misy ifandraisan'le resaka la muzika ve satria miandry satria rehefa misy ohatra hoe ny événement culturel raha tsy teny fotsiny hoe ny faritra atsimo dia ianao tsy maintsy lohandoha ampisorona foana dia matetika nefa ireo hetsika ara-culturel na zavakanto izay hoe karakarain'ireo ao atsimo dia tsy dia tazana ohatran'ny mahazatra intsony zany Jarifa zany misy antony manokana ve? 10 tao mahery ao anatin'izay zany ao anatin'izay tsy nisy tsy fahasalamana, ao anatin'izay zany dia nisy nialala kely teto, anatin'izay zany dia le fiainana koa moa teto hitanao le muzika zany aleo nanao repos aloha fa amizao amizay zany tena fa en forme tsara no sady fa hiditra tsara amizay. Marina ihany zany le hoe tsy teto Madagasikara mihitsy kay Jarifa tamin'ireny. Eo ihany dia mandalindalo dia miserana dia eny ary zay ny antony izay dia ahoana amin'izay ty retour en force sa hoe juste mampatsiahy ireo mpankafy hoe mbola mila ihany Jarifa ka na hoe inona koa ary raha izay angamba ny tondrako aleha fanontaniana hoe inona na resy lahatra ny Jarifa zany hoe 10 taona ty aoriana dia hiverina indray hanohy an'ilay resaka la muzika. Izy io moa raha fanatin'ny rahako aloha raha amiko manokana tsy mbo kely mihitsy président fiangonana moa papako dia na repos io aza zaho mangilikilika avao fa tazomiko avao zany hoe ohatran'izao fa dia tsy hoe hijano zaho aloha tsy hijano hatramin'ireny mitovy amin'ireny Zokobe fantitra ireny zany mbola mihira za le feo koa mbola tsy hitako hoe tsisy problème
tena aleo mihira am'izay fa tsy avelako zany io manomboka zao zany aho fa nanao studio hira maromaro moa za de nampisafidy zay ino avoako de hoe sasany moa ankabeazany na hoe tsapiky fa maro am'izay le tony io avy eo fa tsy jano am'izay zany aho fa hoe mba le mpakafy zany mba miteny hoe aiza foana jarifa aiza foana eo foana atsika ao de ho tonga am'izay zay zany avo zay zany vao tonga am'izay zany aho de vonina tsara élément complet les musiciens sy ny sisa zao am'izao. Ok, vaovao mafaly zany satria na izahay ary koa ary anisan'izay tena niandry ary de tena nakafy ary mbola makafy an'izany tarika jarifa izany a de samy miandry zany tsika rehetra fa mety ho avy ihany koa zany ny hetsika ho avy ka zay zao maro fa le ankaiky fotsiny zany le ety le festival tsapika Toliara 17-18 zao de agny fotsiny de ho hitatsika am'izay le tohiny zany fa de efa miomana sahady ianareo any Toliara any. Zay ny fanontaniana ataontsika hoe voalohany sady fanamariana ihany koa tao anatin'izay hoe tsy nahitana ny jarifa folo taona niatoana kely zay a de tahaka ny mahazatra de anaraka mozika tsika de avy eto tohizantsika hatrany zay a tafatavy zay. Eny ary de reny ny medley aminy reny moa zany le fitambaran'ireo hira anisany tena ohatrany hoe karazana nanamarika ny jarifa ihany koa sa marina tokoa zay fa am'regny zany Somonjarabe tao Aya Jarifa miay aleo manenga olo Stralalala dangodango de natambatambatsy kely aloha ry zareo de maro mbo tavela sy tafakatra tafatambatsy am'regny ao fa amanaraka koa zany sasany fa sasany aloha regny fa le raha ilana 4 minutes 30 fotsiny de mba fa misy folofolo regny de amanaraka koa folofolo amanaraka koa folofolo ie efa ty amin'ny taona 2024 tsika ary tazana ihany reny hirany jarifa vaovao reny ve mbola sokajiana hoe tsapika any jarifa sa inona zany le anaran'ilay gadokira zay hoe hoentin'ny jarifa sao de hoe misy ihany koa ny vaovao ny gadokira hafa mety hoe hivadika gadokira hafa mihitsy na hilalao gadokira hafa ihany koa zany jarifa zany sa hoe mbola hijanona am'le mahajarifa ny jarifa ihany zay aloha le mijanona aloha igny le tsapiky moa fa mahafantara fa na zao taloha zany misy manao slow manao sega manao zoky le hoe ndaotsika mba hiresadresaky regny de maro samihafa zany fa le tsapiky zany kolera tsy maintsy eo foana zao koa zao fa nanao reggae de sisa ihany zany mety salegy zay zany sisa mbo tsy nataoko fa hataoko salegy mbola tsy nataony jarifa fa izy zany mbo tsy nataoko aloha zatram'izao fa hanao anazy fa marobe le olo avaratsy any manontao hoe zay makafy tsapiky ve de ahoana anao tsy manao salegy ho avy fa reggae ve vita de salegy de salegy ndray tsy vita ianao ihany moa mamorona an'ireny hiranao reny za aloha hatram'izao ary mbola tsy nangalatsy feonkira-mbazaha za tsara ho fantatry tsara ho fantatry fa zao marobe moa zao fa mbola tsisy zay mahita hoe ty hiran-jariva ty misy feo na slow io na sega io de hoe teneno hoe misy hira kelikely avy amin'ny hira ny anina ao ty tsisy mihitsy mbola miezaka aloha hatramin'izao fa rehefa mijokojoko antitsy eo zay vao mangamba mety manao an'izay ina mahatonga ny jarifa ny assista be tao anatin'izay hoe mbola tsy nangalatra ny hirany vazaha aloha za hatreto ka izy io zany zay tsy hanaoko hira ankabeazany le hira gasy zaho zany vao miheno zaho moa maharaka hira vazaha marobe zaho de sasany vao manaonao kelikely io de misy mitsofoany kely vazaha de tonga de stopevako tsara izy fa aleo zany hoe toko vrai artiste zany fa tsy vrai zay zany aloha ny anisan'ny karazana hoe sokajiany jarifa manokan'ilay hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe tena mpanakanto aminy tena mpanakanto zany mamoro izy na rehefa tsy mamoro izy de mba mandeha mangataka amin'ny sasany koa fa sasany io koa ne misy mamoro izy mahay izy fa mifangaro kely marobe izy io
raha anao tanisako hoe gaga kay fa aleo ho hita avao farany hoe olombelo rikizy zay hoe hoay avao hoe le tena vrai artiste amin'ny farany. Inona ny anisany hoe ataontsika hoe mahasarotiny anjarifa ao anatin'ity resaka la muzika ity, indrindra hoe ny mozika izay ataonao satria Iaramalala ny destination malagasy ihany koa dia ahitana ianareo ary moa tena misy fotoana tena manao kobakoba tanànanay manaraka anao mihitsy izay ato dia za sura hoe mahita ny karazana artiste antsika moa hoe tsy hoe hanonona ny rakotona rahabe fa hoe ho anareo efa ela netezana zokobe tena hoe niditra tany amin'ny fotony mihitsy dia mahita an'ilay mozika ankehitriny dia inona ny karazana ohatrany hoe mba ireo marika ny jarifa eo ihany koa izay hoe mahasarotiny ianao ao anatin'ity la muzika ity izay. Za zany tsisy remarque daholo fa samy tsara, misy tsara, misy ratsy. Misy tsara, misy ratsy fa za zany tianao sosokevitsy ihany hoe miaza mamoro ary miezaka hoe ahoana an'le na tsy mahay gitara aza anao hoe mba misy feonkira kely ampidirinao amin'ny hiranao, na tsy mahay clavier aza anao mba misy idée avy aminao ankabeazany hoe 90% n'le hira zany mba avy aminao hoe zany hoe mba mpamoro anao fa tsy hoe zay. De faharoa zany azavela le rythme antsika malagasy, ao salegy, basesa, ino moa antosy, dodoringa, mangaliba, tsapiky, kilalaky. Da hoe sosokevitsy ihany hoe na io ny an'ny vazaha misy fetsany fa antsika dia ho antsika mandrakizay. Mamela Mankasitraka. Ny antsika dia antsika mandrakizay eo amin'ny lafiny famoronana mihitsy zany tena anisan'ny mahasarotiny anjarifa. Ie. Zay ny mahakasika an'iny fa pinepineo misy fotoana somary sahirana kely mihitsy enina dia mety hoe izay tokoa ve le hoe le be tety ihany ny tena dia somary very ihany indraindray dia eto jarifa tonga eto satria maromaro ihany koa ireo olona manontany inona loatra ary mirina tena dikan'ilay pinepineo dia ohatra hoe ho avy ny fotoana andalovan'ny jarifa eto amintsika eto dia izy en personne mihitsy no anazavan'izay. Izy io moa zany resaky saintsainay amin'ny rahalahy zay ry Hervé, Didi, ry Marolahy, Manahira, sy ny sisa zay eo zany. Ato an-trano an-trano zay avy anatiny fa mba ho avy manaraky. De misy koa moa zay moa nampidiko amin'ny hira farany ity zany raha izay koa hoe asio lambo misy aty. Fa le pinepineo zany teny gasy izy io, teny mbezo hoe pinepineo. Laha ataontsika raha tsotsotra zany pinepine zany hoe zany atao milamina, zany hoe zany tsapatsapaina sa masazy zany hoe tsy atao raha zavatra mafy be. Laha ohatsy manao masazy ianao tsy tsinjina mafy fa tena hoe mitovitovy amin'ny hoe safosafo ihany zany fa izy mba pinena kely, sarima kokoa zany. D'accord. Ohatrohatran'izay zany raha pinepineo zany hoe lafa hoe misy olo mifankatia regny zany dia mba aza atao bodongero sa ino moa mafy be fa mba pinepineo alamino milamina ao avao grand. Zay le izy zay so ihany fa tonga eto ny tena tompony nanazava azy fa raha za aloha dia mbola anisany fanina foana ataona zay izy io. Fa izy io vao mbola naforononareo sa hoe tena efa fomba firesaka le firesaky ny vezo zany pineho fa raha fa zay zany tambatambatsy iny farany tohizanay pinepineho fa pineho zany ny voambolany ao hoe pineho zany hoe zany azo atao mafy zao pineho kely avao ty zany dia hoe na sotso kely fotsiny ty fa azo atao trop pineho fa iny zany lasa pinepineho nanaovanay azy pinepineho ho ity mihitsy aza. Ok, tsara raha mazava. Ity jarifa mba misy fanamariana manokana avy aty amiko satria miverina ianao zao dia iny zany zao ny raha tsy diso iny ny hiranao voalohany hoe fiverenanao sa efa nisy ihany tao alohan'iny ankoatran'ilay medley. Talohan'ity zany nisy le pinepineo zay zany ray
de nisy le dangodango zany avaozoko le dangodango satria igny moa tamy 2003 de le zazany misy tany teneny hoe iny jarifa dangodango de tam'izay misy zaza 10 ans zany mba notana papa ino dangodango de farany sahira mamerina an'le hira taloha le raha de sosokevitsy ny maro am'izay hoe averino aloha de naveriko de am'izay mba mahay le taloha de mahay koa le afara de zay am'izay le raha zany moramora ho antsarifa ihany ve le mamerina an'le taloha raha ohatra hoe am'izao vanim-potoana iainantsika zao mora ka vao mainka mihiady tsara aza laha tena hoe averina le taloha fe hoe ataon'olo zao koa hoe tsy manana raha ty le taloha ihany ve no averina ka zay indrindra manko fa le tiako tenena le vaovao le hiranao vaovao hoe hoentina andresen-dahatra an'ireo efa mpakafy hatramin'izay satria matetika foana ny zava-misy manko ohatrany hoe voatsila zao tsika nandray anirana Yarian Joy de ohatrany hoe le hirany taloha kokoa ny azahoany contrat sy ny andrasan'ny olona aminazy de raha ho antsarifa manokana ihany koa zany mbola apetraka ihany koa zay fanontanian'izay hoe misy reto ny hira vaovao de ahoana ny fomba hibalanse ny tsarifa hoe mbola possible moramora mitsarifa ihany ve mitondra an'izay eny fon'ireo mpakafy raha oharina amin'ny hiranao teo aloha teo izy zao ne eka marina aloha le taloha azahoana contrat zay olona azatsanao igny fa raha anao eo foana de tsy mety aleo zany ampiana vaovao koa le izy eo ihany le taloha de ampiana vaovao koa tian'olo moa le vaovao de mitohy le izy fa le hoe mijano fotsiny le taloha vaozina ay zany taloha koa mbo misy hira maro be tsy nivoaky henon'olo fa amiko zany io izy fa taloha taloha ny anaran'izay taloha anaran'izay zany ex moa zay zay tsy de manana an'izay de tsy de hainy tsara ny mamaky an'izay fahazadonana fa reny mipetraka foana mitoetra foana reny le taloha ihany marina aloha fa sangisangy eo am'le resaka stratégie anamarika tsinanareo mihitsy manko ohatra hoe alaitsika zao ireo hoe fa mpanaraka sy mipakafy anjariva de mety hiteny hoe le pine sy le vaovao ty le vaovao mety hoe voatsela fa mety misy manome an'izay fanamarian'izay hoe le hiranjariva taloha ihany mirina tena tianay de zay ny tiako atonga marina izy na manao an'izay satria fa zatsy anazy mangata koa zany ao mba heno tsara koa moa le amanaraky de avy eo am'izay anao miaraky miheno fa misy fiovana za zany tsy tia raha mitovitovy taona nitsapiko zany hafa na hafahafa de misy raha fiovana izy io eka vazonao fa tafitsy le taloha fa mangata koa zany mba heno koa le aoriana moa mba heno koa fa marobe eo heno fa marobe koa tsara mitovitovy kely am'le taloha ok ash efa miteny an'izay hoe ianao sy arao tsara izay ihany tsarifa de aleo tonga de varahantsika le pine eo ahoana tsara mahakasika an'ity clip ty ahoana mifandehan'izy ty le clip io zany olo mifankatia de ao fianakavia de mifankatiavana tsara rankizy zay fotsiny zay ny ohatry ny bebe da ohatry varahantsika reto izay mozika zay de mitohy hatrany efa maro ihany zay resakitsika sy tsarifa teto zay anisany mbola hoe nahafantarana zavatra ihany koa satria matetika rehefa fandalovanareo ohatr'izao de misy foana ny zava-baovao de rehefa miteny an'izay zava-baovao zay de tonga ianao ty hitondra zava-baovao zay rehefa rahantsika matetetika voatsely izy hira mandeha tao am'fandahana destination malagasy de tsarifa ve zany zao ao anatin'izay hoe mampatsiahy ireo mpanaraka anao hoe verina soamatsara ijarifa sa inona zany zao ny tena hoe ataonareo anatin'ny tarika jarifa mampatsiahy mihitsy aho hoe inona merenako an'le dangodango ty hoe hiverina tsara am'izay de izy zany le dangodango taloha de izy fotsiny zany de namboarina kely de izy amin'io de clip zany navaozy de ifo am'izay jarifa itsanga am'izay jarifa de
io izy io. Ity jarifa misy fanamariana avy any amin'ireo mpakafy sy mpanaraka anao ihany koa dia ohatry ny hitako mitombina ihany ilay fanamariana satria raha manaraka an'ireny klipinao faraparan'ireny dia ianao irery foana no tena lohalaharana tazana ao anatin'ilay klipy. Dia nefa ny anisan'ny hoe nahafantarana an'izany jarifa izany ihany koa ary tena midona tany amin'ny fankafizan'ireo mpakafy ihany koa ny feom-behivavy izay mpanaraka anao dia eo amin'izay mifanontaniana mipetraka hoe ny amin'izao ve izany nitarika jarifa irery fa mety tsy ho hita taratra intsony ilay hoe misy haingona vehivavy foana jarifa teo aloha teo eo anatin'ny marina mihitsy io aloha misy vehivavy foana za, misy vehivavy ao zao, misy vehivavy fa karazany 3 zany ao. De le teo taloha zany lasa vetivety moa izy fa mbola manaraka izy rehefa miverina de ho hitantsika eo ihany fa tsy afaka miaraka amin'ny tsy afaka fa tsy maintsy misy solony foana le olo de solony ataonao tsaratsara mihoatra an'le taloha na ohatran'izay foana zany le muzika. Tsy atao ambany be le tsy atao hoe inona le feo tsy miala lavitsy hoe na iato zany miheno anahy aroa zany lafa manao raha zao ohatrany manao zavatsy tamin'ny taxi be teo de complet zay. De misy chanteuse marobe ao, misy chantera de misy mpandihy. De zay zany jarifa vaovao. Maro mahafinaritra am'izao, mahafinaritra be am'izao le jarifa am'izao. Tsara izany satria mety miandry koa ny sasany hoe rehefa mandeha ohatra ny kabaret na reny seho ataonareo reny dia miandry an'ilay hira ilay hoe lehilahy ireny maro dia eo amin'izay dia aiza ilay feom-behivavy dia haikay efa misy no misy telovavy reo. Misy telovavy be izao indray ary zay zany izay ilay valim-panontaniana ho antsika ilay hoe ny andro hoe ohatry ny ahoana ny tsisy feom-behivavy intsony ve izany mirina mety hoe tao anaty klipy iray roa mety hoe tsy dia tazana ilay vehivavy fa mety misy fotoana ihany ny hanasongadiana ny jarifan'izay. Ny vaovao ankoatr'izay jarifa ankoatran'ilay hetsika festival izay atao any Antsohilara dia inona ihany koa mety hoe akaikaiky misy ve ny klipy vaovao, misy ve mety hoe seho hafa ankoatran'io ihany koa na ny fiara-miasa miaraka amin'ny artista hafa iza ny mahalala? Marina tokoa zay. Aleo aloha io teneniko hoe le 17-18 le toliara le toy no marobe fa miantso de ho hitantsika za moa raha manao publication amin'ny page rehetrarehetra ho hitantsika eo fa za tsy de tiako hoe miteny le zavatra raha fa ho marobe ho hitantsika eo foana. Da io zany le akaiky de le 17-18 io festival io de zaho koa moa zany anatin'ny manomana clip le manaraka an'le hira misinisiny vaovao ty de hisy rythme hafa anatin'io ao de zay aloha rythme hafa aloha zay vao tsapikin'izay manaraka an'izay de ho hitantsika eo foana fa zaho moa tsy de be resaky zay zany zaho mimia zaho leo mangingina ihany sika fa leo mangina ihany. Fa matetika eo reny mangina olona mangingina sy olona le tsy de be misehoseho reny koa misy zavatra maromaro afempenina ihany aty ambadika ty. Mangina ihany fa hita rehefa amin'ny publicité zany zay vao hoe kay zao misy an'izao rehefa zao de kay ve misy an'izao zay reny zany tiako surprise. Fa afaka manaraka ny pejy ihany koa moa zany ny pejy jarifa ofisialy ohatsy na jarifa tomary ohatsy de fa izy daholo. Okey ary de tahaka izay ihany koa ho anareo mpikarakara hetsika izay manana heritreritra ihany koa ny hakan'ny jarifa de efa afaka miditra ao anatin'ilay pejy zany. Afaka miditra de na clip reny zany misy numéro misy contact reny de ka misalasala miantso de tsy maintsy lamilamina izy de mifanaraka tsara izy de lasa laha tsy milamina moa izy de tsisy nahady. Tsisy nahady. Raha ohatra hoe sokajiana amin'ireo artista marobe de rehefa hoe jarifa de inona tsy maintsy ataontsika hoe zay no mahajarifa ny jarifa, mampiavaka ny jarifa amin'ny artista marobe? Voalohany aloha le volo le volo koa zany mba hitako mba ray aloha na misy mitovitovy any zany nitarika anazy ohatsy de zay de la hoe vao maheno ny jarifa zany tsy maintsy hoe
tsapiky zay nefa misy lo koa anatiny ao e de zay mandihy de mamalifaly de zay de zay jarifa zany zay jarifa zay le vola aloha tena tsy azo hitovina fa tena marina mihitsy zay resaky jarifa zay ono a jarifa fanararaotana ihany anay rehefa eto amin'ny destination malagasy am'izay hoe fandalomanareo etsy zay a ataontsika hoe efa 20 taona mahery zany isian'izany tarika jarifa izany marobe ireo zandry aty aoriana te hiditra ao anatin'ity seo ary te hanana an'izany laza na hoe te hijanona firy taona mahery mitovy aminareo ihany koa. Inona mba karazana ankoatran'ilay hoe famoronana, ino moa zany anisan'ny nampahentitra anao hoe hafa ihany rehefa mamorona fa inona koa no tena mila zavatra tandremana be rehefa hoe ilona na te hiaina ao anatin'ity resaka lamozika na hoe artista matianina mitovy aminareo ity? Ia, marina mihitsy zay. Le tokony dinihy zany le resaka prestige io e. Le sarotra zany tokony ahitan'olo artista zany. Za mahita zandy zany misy mibarabara sasany reny de fa zany hoe zany le mila manao zavatra zay vao hitan'olo zany. Zany hoe tsy hitahitan'olo na ohatsy hoe mivoaka zany mba tokony hoe tsy zao zao fa mba misy mba mikamofla kely. Igny zany mba anatsakely ho an'izay te hiafinafina te satria zany mba mangetaheta olo mahita anao fotoana. Fa tsy hoe igny zany de zao ty jarifa ty de tsy zany. De fitonjatena koa. De zay de tsy misoso toaka de tsy mifoka zava-mahadomela de henjy tsara zany. Zay zany mazaza henjy an'le artista. Anisan'ny vitan-jarifa daholo zany nanaraka an'ireo fitsipika ireo sa tamin'ny androny tamin'le nareo tsy azo natao ninina tamin'izany mety nisy fotoana hoe somary nidérapy kely a? Ka izy io ane tsy tanjy e, nizaniza. Fa raha ohatsy zany misotro de ohatry anay ao zany de hoe vidina avy agny de anaty salon ohatsy de ao de mivoaka zany de mivoaka miaraka mivoaka de fa pare zany hoe mivoaka eo de misy tôbily na misy moto de ohatsy an'izay fa antsano misotro fa manao normal avao fa tsy manao fisotroa. Hoe antsano zany mba manao an'iny fa tsy hoe anaty bara eka tsy manino anaty bara fa mba miserana koa. Ohatsy hoe mandalo njeky mandeha fa tsy hoe androany anao anaty bara agny, amy sabotsy anao anaty bara agny de ohatsy an'izay zany. De tsy mety zay fa aleo zany mba miaroaro kely fotsiny hoe mba mipiripirina zany. Mba henjihenjy tsara zany, mba matotra hoe ohatsy an'izay fa tsara ane le henjy. Artista io ane henjy zahay artista io. Henjy tsy mivoavoaka, tsy manino, antsano. Raha zany fitantaran'ny jarifa zany de te hiteny aho hoe le artista tsy natokana ho an'ny olona tsy manam-bola? Ohatsy an'izay kely aloha. Natokana ho an'ny olo tsy manam-bola koa izy. Natokana tsy manam-bola, olona tsy manam-bola anao mahazo manao artista. Ka le hoe le resaka prestige sy le miafokafona sy le ka igny moa tsy vidim-bola moa igny. Ka le hoe moto, tomobila. Sa rehefa hoe hiomana ao misy koa ne anatin'izay taxi moto e. Taxi. Misy koa ny taxi moto. Misy taxi moto. Misy bus koa. Fa bus zany mba tokony mba hoe tsy ho hita zany hoe tsy ho fantatsin'olo io anaty bus io. Mikamofla igny. Tsy tokony fantatsin'olo io hoe iano ane io e. Iano ane io fa mba zay zany tokony manaraky zavatra tsara anao raha te ho artista fa tsy hoe. Ka misy mametraka manko jarifa hoe rehefa artista rehefa misehotra zao de hoe io jarifa io en tant que hoe artiste fa rehefa any anatin'ny fiarahamonina de miaina mitovy amin'ny vahoaka malagasy rehetra de zay mihitsy hoe ny artista zany raha ho an'ny jarifa manokana tsy de natao hifanerasera amin'ireo mpiarahamonina ihany koa fa somary mila miatakataka de ahoana ary ny ahafantaranao hoe zao ny zavatra iaina amin'ny fiarahamonina satria amin'ny alalan'ilay zavatra hita eny ihany koa no ahafana satria nareo ataoko ao anatin'ny fonosanteny hoe solombavam-bahoaka ny fiarahamonina satria amin'ny alalan'ilay hira izay hoentinareo ireny ihany koa no ahafantarana hoe ay ve zao ny zava-misy e. Ka izy io anie aminao tsy maintsy misy fianakavianao, tsy maintsy maheno anao raha izay. Faharoa anao koa anie mandeha koa anie anao e. Anao koa mandeha amin'ny mpiarahamonina ohatran'izay fa le tiako teneny koa zany hoe le
ohatsy zany andeha ambodiny sotsy eny anao ohatsy de na andehandeha vezivezy tsisy dikany de hoe igny ihany zay zany le raha fa ilana miara-mona amin'olo zao zany tsy misy olo miady amiko zao misy anahy igny tena tena mifanaja zao miarahaba aloha raha fa senja fantatsindreo raha tsy fantatsindreo de lasa fotsiny ao de lasa de zay fa ilana miara-monina amin'olo ary artiste miara-monina tena mifanjay be amin'olo tena moramora vetivety avao tena tsara eny ary zay ny artiste zay samy manana ny fanehoan-keviny tsirairay avy raha toa tsika ka tamin'iny fetim-paka iny moa nandray an-Tilaine teto de tadidinareo tsara le resaky Tilaine hoe izy manokana tsy miasa aloha amin'izay fijerin'ny olona any fa na eny ambodiny sotra ara ka rehefa hitany hoe ty lamba ty tsy maintsy tediavintsika de izy en personne mihitsy no midina eny mikaroka anazy eny ka de zay ny hevitry ny Jarifa manokana de zay mahatsara an'ity fandaharana ty hoe mba afantarantsika hoe ay ve zany tokoa ny zavatra iainana rehefa ao anatin'izay hoe resaka lamozika zay ka de mankasitraka ny Jarifa ary hitanareo ela ny tezana ao anatin'ity satria zay zavatra zay zany le hoe disiplinao an'ny tenanao manokana ihany koa zay aloha tsy haiko na raha fa io moa samy manana azy zay zany ay zany zay tsy haiko nahoana fa io zany nisy zokibe na rahako zay tsy teneniko anarany marobe zaho zany vao manao premier album tamin'ny fotoa zay taminy moa nanaovako le album de conseil zany nalaiko nantsaka zao tsy niseho tsy mitovy am'le zaza ankehitriny reo zao manao hoe izy fa direkta mahay fa zaho zany raha igny fa fantako fa mody misy manontany aho de misy hoe ino manina fihetsiky ny razoky ty manao ahoana izy zao anatin'ny mois manao studio hira folo ao mifanerasera de misy aza tsy hitako izy zay nefa natsanao teknisiana avao misy aza izy de hentoko le vavady mihidy tsy mivoaka izy mois de hoe farany nametsaky fanontania de mananatsy izy hitako le raha aloha misy fahatsarany fa misy mba nanarakaraky conseiln'olo koa mba ohatran'izay fa tsara le mandehandeha analakely tsara le mandeha fa mba miserana fa tsy hoe maray midi hariva ohatran'izay tsy mety eny ara makasitraka ny Jarifa ndao arahantsika amin'izay ty resaka dangodango ity sady atsarova inona ny dikan'le dangodango zany rerajeraka tsara hatry tadidiko foana manko le resaka hoe nisy zazakely na nytany ny ray aman-dreniny de tsy haina inona ny dikan'le dangodango zavatra tsara fotsiny aloha Jarifa tsy manao zavatra tsara zany rerajeraka tsara zany tonga faravola de mahazo vola anao dangodango rerajeraka anao fa mampiditsy vola de tonga de 9 mois ny bevoka anao teraka anao 9 mois rerajeraka anao tamin'amboatsy azy anaty 9 mois fa mahazo zaza anao après fa tsy hoe namaky trano aho nahazo télé aho de mahavidiko ty mahazo vola be aho reraka aho tsy dangodango zany zay fa dangodango zany reraka amin'ny zavatra tsara anao fiainana tsara zany de zay tsara rehetra zay tsara rehetra fa rerajeraka zany ohatsy hoe reraky harerahanao zany atsembohanao moa soratsamasiny ro inananao salazay zany le ary zany eny eritreritran'izy io taloha hoe dangodango resaka olo-dehibe le izy fiainan'olo-dehibe tsy natokana ho an'ny fiainan'ny ankizy fa fiainan'olo-dehibe plus de 18 ans tsy zay mihitsy fa raha tena hoe zay hoe zavatra tsara hoe fa reraky malemy zany ndeha nikarakara zavatra aho ka mividy an'izao fa avy amozatsinao zany le nividiananao zavatra avy amy herinozatsinao tonga faravola de igny vidianao zavatra de reraka mba angalao rano manintsy agny tseky riaka fa ohatran'izay de misotro rano manintsy de reraka fa tsy hoe namarozo télé aho namaky trano aho tsy agny mihitsy le reraka tsara reraka ratsy zay anamiafo be zay tsy teny Jesosy hita mihitsy hoe zanak'ampianatra ty miaraka amintsika ity ndao efa liana ihany koa zay ny olona iverenantsika kely ny tantara satria navoazin'ny Jarifa ihany koa ity mozika dangodango ity de zay no arahantsika
mamarana sahatsika mandeha dia mandeha fotoana jarifa maro ihany koa izay zavatra efa niresahantsika izay fa dia entintsika mitondra ny afatrafatra faraparany mety hoe nisy zavatra mbola tsy niresahan'ny Mirina sy nanontanian'i Mirina koa teo dia nefa mety hoe tiany jarifa ho amafisina ihany koa an'ireo mpijery sy ny mpanaraka antsika ihany koa. Ohatrany faiaby fa Ohatrany faiaby, maro maromaro zay fa fa tiako raha avao zany hoe de saorako zany tsy perte tao nanao tsapiky fa io moa fa lasa international le tsapiky io de falena lehibe fa ny tsapiky de andaotsika Toliara fa misy festival be agny maresaky be a Toliara 17-18 raha samy hafa zany ho hita ao. Ohatrany voasambany hoa ty festival ty voasambany tena hiavaka kely izy io hiavaka kely be fa agny zany zay tonga agny vao mahita anazy de ankafizy muzika atsika malagasy rythme atsika malagasy de zay anao vao manaova rythme hafa de mahay reza amin'ny muziky fitonjatena de mila milamina henjy tsara de ohatsohatran'izay sa ahoana ma ino koa moa zany ho avy moa le hira maro manaraky ho avy le hira de jarifa aza misalasala malalaka tsara jarifa zao vonana spectacle misy daty fa aleo tsy teneniko fa malalaka tsara am'izay fanena tsara moa de ao tsara jarifa afaky miara-miasa tsara matotra tsara fa zao koa mitady olo matotra aloha miara-miasa amiko fa raha tsy matotra izy de aleo fa mijano agny mialoha izy de matotra de zay zany fa ka misalasala jarifa tsy miavonavo tia longo tia nama zay ro foty na iro abo na boribory mifankatiava avao nama ie mifankatiava avao nama zay le ndrairy foty raha abo na boribory mifankatiava avao ny nama ie zay ny makasikasika ny jarifa sy ny mozikany zay ihany fiverenany ihany koa ho atsika le niandro ho atsika le nalahelo hoe aiza ihany jarifa ry Mirina de efa anisan'ny sopapa madinidinika reny sangan'asa zay nizaraintsika tsikelikely teto reny fa misy an'le sangan'asa vaovao zay vao narahantsika vao tsy ela ihany koa dia alohandray jarifa nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay. Marina mihitsy. Iny zany misinisiny titrany. Misinisiny. De misinisiny moa mitovy amin'ny falifaly foana. Fa izy io tenim-bezo maskoro anazy de misinisiny. De falifaly zany. De falifaly eo fa malagasy de mifalia tsika fa malagasy zany mba tokony mba falifaly am'izay zany tsika mba hoe gasy de miaraky manao fety de mandindihy de ao anaty toroky regny ao aby moa zany hoe tanjemo le doro ala tsy mety zalahy de tontolo iainana tokony madio de firaisankina firalahina de anatin'izay ao moa voafono am'izay hoe raha misy diso mifananatsy fa aza mifaninjika de mifanoro hevitra mifanakalo hevitra de aza mifanambanimbany fotsiny io na 4 olombelona izy de mifankatiava tsara fa samy gasy ray de zay zany anatin'ny tononkira eo de mahamalagasy zany nasongadiko amin'io ao de hoe je suis fier d'être malagasy zay moa faran'le hira ao. Ok, ary mbola tsapiky ihany ny lasananty tsapiky foana ihany zay ny raha tsy madiso aho zany raha ohatra hoe ny fiaviany jarifa de aiza marina satria ny teninao foana teo hoe vezo. Zaho zany avy Toliara Manombo no Morombe. Manombo no Morombe. Vezo papako Manombo. De mamako Morombe Vezo. De Vezo ranomasina iny zany azy le mpandano Mpilomano regny. Zaho mahay mandagno fe tsy mahay loatsy tsy mahay fa lay laka regny misy any Morombe tsangatsangana fa tsara Morombe zany misy plage Andavadoaky io zany Morombe Andavadoaky asa fa inoinao Andavadoaky tsara agny fa
manomboky kalazaiko tsara am'izay moa izy io fa tokony mba jerena matetiky fa mangataka anareo zay agny misy produit de mer agny kabaro lojy vary rehetsarehetra agny de ndao mba hijery tokony ho trandrahana koa zany satria anisan'ny arenantsika malagasy le trandrahana tiako tenenina tsy hoe angalarina na hoe ry zareo vahiny indray no hisitraka azy fa hoe tsika malagasy mpiray tanindrazana mba hoe mba mijery mitodika ihany koa hoe inona ny tsara tokony atao anisany mba hoe vahaolana ihany koa mba hampiena an'ilay fimenonmenonana hoe lasa tsy araka ny tokony ho izy ny fandehan'ny voly eto Madagasikara manoloana raha tsy teny fotsiny hoe ny foto-tsakafontsika malagasy ao anatin'izay vary izay fa rehefa miteny hoe ny atsimo any koa dia tsy azo adonona ihany koa ny voamaina sy ny sakafo fa misy vary aminay agny samangoky mba mangoky io agny ataoko 4 hectara io tena tanimbary fa le tanàna zany mba mangataka mba tsy ijianareo ihany mba jereo mba ao mampiasa vola fa ao maro agny misy resaky fia tsonjo moa de mora be agny agny zany tsara io tanàna koa fa mbo tsy mivoatsy mino aho fa misy tompon'andraikitra maheno an'izay resaky jarivo izay izy satria izay ihany koa ny anisan'ny mampiavaka an'ity fandaharantsika ity ary za efa mahita hoe efa me misokatra sy kelikely satria vao nanomboky ny tsy hoe ny mahavy any atsimo any antony tenenako azy fa vao nanomboka mihitsy ny festival ny tsapiky dia hoia hoe efa hitatra tsy kelikely izy zany ary tsy hijanona ao anatin'izay ihany fa jerenana ny resaka kolotsaina ny eo mozika sy ny hoe manahoana ihany koa ny faritra atsimo iny dia anisan'izay izay notonony jariva teo izay Morombe miala eo mandalo ifaty mangily de ambaikily angarazy Morombe ka misalasala tonga agny magny tanàna antsoa eo rehefa tonga agny fa meko trano meko misy trano ifanianana tanànatsika agny tanànatsika agny marina mihitsy zay no mahatsara n'ity fandaharan-tsia tena hoe marina hoe ny resaka lamozika ny resaka ny tontolo manodidina an'izay fa eo ihany koa izay hoe tsara ho fantatra manodidina an'izay satria izay izao dia efa anisany hoe fiainana tsy maintsy iainantsika andavanandro dia izay le araka ny teneniko omaly teo amin'ny plateau hoe ny etaetapon'ireo artista ihany koa misy ny avy any amin'izareo dia anisan'izay izay teny jariva izay makasitraka ny jariva satria dia lava izay fotoanantsika izay mino aho fa ny fotoana manaraka hitondra vaovao hafa indray tsika dia hafa mihitsy ny resakantsika indray amin'izay fotoan'izay fa dia mirary soa dia mba mangataka izay hoe aza velantsony le lamozika aza asiana hoe matory 10 ans indray aloha dia izay indray vao mifo dia rehefa mandeha any ivelany ihany dia aza adiny ihany koa mitondra voandalana ho amirina dia aza tamana be loatra any nareo tsy adiniko anao tsy adiniko teknisianareo tsy adiniko aby reo fa tsy atory am'izay zao fa tohizako am'izay lamoziky zay zany fa resako zay ampahabe maso zao voalohany interview nataoko eto Madagasikara am'ty record malaza ty malaza be destination sy ny sisa fa indrindra hoe Merinasa Mimi zay zao Mimi Merina olona ray ihany zany tsara tohizinareo mankahiranareo fa miha mivoatra zany le raha zay tadiavina tena tsara zao mpanaraka an'io nareo no isaorana tena manaraka mbo am'dimy fa indrindra am'dimy de fa eo ihany de misaotra nareo nampanjoso misaotra ny abiaby misaotra nareo vahoaka ny haino hatramin'ny farany de mifalia fa malagasy tsika gasy raika avao de misaotra ny Mimi ampelasoa merci dia zay namaranantsika n'ity fiarahan'ity ilay hirany jariva ny tena hoe amaranantsika azy moa zany sady ifanaovantsika kopakopa-tanana veloma ihany koa fa dia ianareo mpijery sy ny artista marobe ihany koa ny tena hoe mahatonga n'ity fandaharan'ity tahaka izao dia tsy azo adonona ihany koa nefa n'ireo mpiara-miasa rehetra anisany isaorana ny Orange ny nikarakara ny taovolo sy ny tarehy Madame Priska dia ny nampiakanjo sotro zareo avy eo am-botsika Valaharana Lamahitsy dia nareo mpijery dia amin'ny herintsika andray vahiny hafa indray moa zany zay fa dia mirary soa jariva amin'ny manaraka indray bye bye